tsena anosialy toeriny mpivarotra trano ny fikasana andravana ny tsenan'izy ireo. Piasan'ny LNTPB anatin'ny fanadiovana sy fanovana tanteraka. Banky iraisam-pirenena mitaky ny amerenana ny volany noho ny tsy fangaharaharaana. Zoma fahenina amin'ny roapolo ny volana Novambra faly tafahoana amin'ny andrai-tena koa ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasana oatra anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'izao takariva izao dia manome herinandro ny fanjakana malagasy amerenana ny volan'ny banky iraisam-pirenena maro loatra mantsy ny fampiasam-bola tsy mazava izay ataon'ny fanjakana ankehitriny ka anaovan'izy ireo izay fangataham-panazavana sy famerenam-bola izay. Raha manomenjana azy Andra Kotomalala. Mivoaka ny vaovao amin'izao fa nisy taratasy izay nalefa ny iraka manokany ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara ho an'ny ramatoministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola malagasy. Voalaza tao anatin'io taratasy io ny fangataham-panazavana ny fampiasana tsy araky ny tokony ho izy ny vola fanampiny tamin'ny tetika sapagoza amin'ny fanjakana malagasy ny banky iraisam-pirenena. Noho izany dia mangataka ny amerenana ny volany mitentina ray faingo $750 izay nolaniny jirama tsy araky ny tokony ho izy io ny banky iraisam-pirenena ka mialohan'ny fahatelo ny volana Desambra izao no fepotona nomena ho an'ny fanjakana malagasy amin'izany raha ny loharano-baovao. Ny tena malasa saina dia voalaza tao anatin'io taratasy io fa andraikitry ny fanjakana malagasy ny famerenana io vola io amin'ny banky iraisam-pirenena. Raha ny vaovao azo atrany dia ny $4,750 no tsy maintsy averina mialohan'ny 3 Desambra ary ny $1,100 million kosa averina mialohan'ny 12 ny volana Desambra izao. Nanamafy ny banky iraisam-pirenena tao anatin'izany fa ny tsy famerenana ireo vola ireo amin'io daty voatondra io dia midika ho tsy fanajana ny fifanarahana ary mety hiteraka sazy ho an'ny Madagasikara. Ratsaivina dia voatsy akory ny vondrona Eropeana sy ny FMI no nitaky ny mangarahara mikasika ny fandanina ny vola nomena any Madagasikara tamin'ny Covid-19. Izao zava-misy izao no nitakin'ny mpanohitra izay notariany ny filomarika Ravalomanana ny mangarahara hatramin'izay. Izao taratasy nataon'ny banky iraisam-pirenena izao dia mampiseho miharihary fa tsy mangarahara ny fitantanana eto amin'ny firenena ary enatra ho an'ny Madagasikara izany. Ahina ihany koa ny famatsim-bola ho an'ny firenentsika manoloana izao fanodikodiam-bola tsy mazava ataon'ny fanjakana izao. Anao ahoana no avin'ny firenena atsoatsy? Tsy mbola nivaky kosa ny olany komina Anosiala sy ny mpivarotra eo amin'ny tsena hatramin'izao samy mitazona ny heviny na ny andaniny ny ankilany. Tsisy hemotra avokoa araka izany sy ny mponina ihany koa nanamafy ho an'ny androany fa tsy hemotra ary tsy andrava ny tranony izy ireo. Toy izao indrindra ary ny taty-baovao amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina. Tsy hemotra izahay, tsy anaiky hatramin'ny farany fikasan'ny ben'ny tanàna andrava ny fananana io no antsoantso ny reto mpivarotra ireto. Atreto aloha dia ho tazomina ny foto-kevitra satria izay zany tao anatin'ny fisasarana tao anatin'ny ady mafy tamin'ny fanorenana ny tony-trano tony dia kenefa ho arajariny raha ohatra ka izay fitakeny eto. Tsy ny hemotra ihany koa moa ny ben'ny tanàna fa dia nampiakatra ny raharay ny nivon'ny fitsarana. Ny alatsina n'izao araka izany no andeha ny raharaha-pitsarana mampifanolana ny rotonta. Ilay izy moa mandeha raharaha-pitsarana dia anjaran'ny fitsarana zany no miandraikitra n'le raharaha zany. Ny tenako kosa nefa dia mino satria ny atao hoe fitsarana zany dia fialokalofan'ny malemy sy ny marefo ka dia izay zany no finoana ireto satria ranirariny sy ny hitsiny raha ireto vahoaka madinika ireto izay nasaina nanorina ny trano ny antoka ny lany rehetrarehetra tamin'ny fananganana ny trano ny tsena ary ampiko ihany koa fotom-pivelomana mihitsy le varotra ary asa famelomana vady aman-janaka no oravana ny tsena dia ohatran'ny sarotra satria mameno isa ny marefo ara-pivelomana ary be dia be ny very asa na ankolaka na mivantana. Tsara ny mampatsiahy fa tany nomeny komina ireto mpivarotra ireto ny taona 3 sy 4 arivo ity tany ity anorenana tsena. Ny mpivarotra tsirairay avy araka izany no nanangana ny tsenany avy. Isan'izany izao i Florine.
I Florine efa firy taona zao ny varotanao teto dia ty trano ty ianao manontolo nanangana azy ary. Efa mahatonany maro mihitsy zay ny efa nanangana an'ity trano ty. Tsy efa roapolo taona zay dia efa mahatonany maro dia amina tapitrisa ny laniko tamin'ity za mihitsy ny nanangana an'ity. Nefa ny zavatra mampalahelo anay hoe hoarodany commune le izy dia tsy mety aminay lasa nany fivelomanay ary zany aiza zay ny varotra aiza zay no hipetraka dia zay ny zavatra mbo mampalahelo anay tsisy fampiresahana ny zareo commune aminay. Ianao zany tsy manana asa fivelomana? Tsy manana asa fivelomana nefa nohanina rapitso dia diavinay an'io ty ny fivelomanay tsy manana asa koatran'izay zay. Raha sanatria tsy maintsy roso amin'izay fandrodanan'izay raha ny commune manana toerana aleva ianao na manana asa ho vatany? Na toerana ho ale sy ny asa ho vatany na raha tsy hitanay zay ho ale. Ny 20 oktobra hatramin'ny 1 novambra 2 ny fiampitona nomeny commune fa androdanana ity tsena ity. Tsy tontosa nefa izany ka izao hiakatra amin'ny raharaham-pitsarana ny herinandro avy izao indray. Andrasana araka izany ny ovalin'ny fitsarana. Tsena manara-penitra mono tetika sakasain'ny commune ho atao eto. Nampiantso mpanao gazety eny amin'ny toeram-piasany teny alarobia indray ho an'ny androany ny mpiasa eny anivon'ny laboratoire national des travaux publics et des bâtiments. Azo lazaina aloha zany fa niva amin'ny ampahany olan'izy ireo saingy mbola takian'izy ireo atranty ny amahana ny olana sasany tsy mbola nahita miboaka hatramin'izao. Nzavandre Mahefa sy Mathieu Princy. Taorian'ny fitokonana andro maromaro izay nataony ireto mpiasa eo anivon'ny laboratoire national des travaux publics et des bâtiments ireto. Niverina nandray ny asa araka ny tokony ho izy ireo nanomboka androany. Azo lazaina ho niva tamin'ny ampahamantsy ny fitakiana nataonay ho ireto mpiasa ireto satria efa noesorina tamin'ny toerany ary nosoloana olo-kafa ny tare jeneraly eo anivon'ity orinasa ity izay anisany nangatahan'izy ireo ny anesorany ny fanjakana azy. Na izany aza mbola misy amin'ireo tompon'andraikitra sasany izay nolazain'izy ireo ny raitsy kombakomba tamin'ny famotehana ny orinasa ihany koa no mbola voatazona ao anatin'ity orinasa ity ka angatahan'izy ireo nanesorana izany tsy misy atakandro. Fomba fiasa vaovao, rivotra vaovao, fiarahana vaovao satria nahazo mpitatana vaovao isika niany sisa tavela izay ampahany kely sisa tavela kely le ampahany sisa tavela nefa ny anisan'ny anankiray ihany koa ireo tavela ireo ny fototry ny tena olana nisy teto amin'ny orinasa satria ireo olona izay tafiditra ao anatin'ny fitakianay mbola tavela izay voasoratra eo amin'ny banderole dia anisan'ny olona tena tompony hamotika sy hanimba n'ity orinasa ity ka ny fitakianay ho an'ireo sisa tavela dia mbola mipetraka hatrany. Izany hoe mandray ny asa zay. Fomba fiasa vaovao, rivotra vaovao, fiarahana vaovao satria nahazo mpitatana vaovao isika. Tsy tokony andro fitokonana tahaka izao foana ny mpitondra fanjakana vao hidododo hamany olana ho ikosisa ny sendika ny mpiasa androany. Satria moa ny mpiasa no miatra no hiarany tsindry azo lena sy ny atsotsay ato anatin'ny toeram-piasana dia rariny dia rariny izy raha hanao izay fitakiana sy fangatahana izay tadiavana izay. Ny zo dia fantatry ny rehetra aza andrasana takiana ny zo tsy takiana zany tsy angatahana okare ajanony atreto satria be dia be ireo fitokonana sy zavatra mahazo an'ireo orinasa izay tantan'ny fanjakana izay tadiavina avadika ao amin'ny olon-tsotra atsaharo dia ny atreto satria animbatsika io efa fananantsika dia omena ny vahiny ve omena tombotsoa n'olombitsy ve. Raha tsy ahivana dia nisy ny fikasana madika ity orinasa mpanjakana ity ho lasa orinasa tantaniny tsy miankina. Teo ihany koa ny tsindry azo lena sy ny fandrahonana mpiasa nataon'ireo mpitantana ity orinasa ity ary ny fampiasana ny volan'ny orinasa any amin'ny tsy tokony ho izy. Nanao fanambarana indray ny mpiasa eo anivon'ny sekrena antsiranana manoatra tanteraka ny sazy omena ny mpiasa nanao fitakiana no mafisin'izy ireo ihany koa fa tsy hijanona ny fitokonana raha tsy mivaly ny fitakiana ataon'izy ireo. Ando miarati natokira maro lasa ny MBS antsiranana. Tsy mbola nahita mangirana hatramin'izao ireo mpiasan'ny sekrena ny antsiranana manoloana ny olana sidran'ny mpiasa. Efa nisy ny fifampidiniana sy ny fifampiresahana amahana ny olana ny ran'ireo manampahefana sy tompon'andraikitra isantsokajiny maro tany an-toerana saingy tsy nahitamba-olana izany hatreto. Ireo mpiasa mitokona indray azo ny nahazo sazy na miza-pie mandritra ny 7 andro. Tsy azo ekena ary manohitra izany fanapahan-kevitra izany ny mpiasa mitontolona raha no mamafisin'izy ireo. Na velombolo ny koragna ary agnisan'ny boaka atao hoe
misy namagna zay ato amin'ny solon-tegnany grève hiakatra ny andrenivohitra. Agnisan'ny nagnambara hoe ankahivagna le fiakaragna agny gouverneur kinanjo kiakandra le 19 du mois navy tagny raha mostery vai mantany raha niboaka tagny fa hoe ravagna grève anareo miasa miamby izay fotoagna hitany tale général nareo solution de raha misy isan'andrasan'andra azonay amin'ny tale n'orinasa fampanantenana pokaty nivolagna reo fa sambo io adija agnaty bassin ao izy koa fa miempo ary satria zotary zegny rendrika tamin'ny gotra izy koa miempo sambo misy vola mandeha miempo sambo tsy nandeha vola fa nirano volagnilo lera sambo avy aty amin'ny ke amin'ny secreny navy tamin'ny ke teo sambo niova koa koragna fa miambigny zay lera izy miditra bassin nava bassin miambigny rano ritry rano zao ritry fa telo andragny any ritrieny rano jusqu'à zao tsaro nisy koragna vola mandeha araka izany tsy hijanona eo ny fitakina fa hitomandripisiany vahaolana faran'izay aingana avy amin'ny fitondram-panjakana mahakasika ny olana misy eto anivony ity orinasa ity tsy aiviny fa isan'ireo angatahiny mpiasa ny andoavana karamafeno isam-bolana sy ny fialan'ireo olona efa tokony hisotroronono kanefa mbola manao ny asany amin'izao fotoana izao. Tsara aloha manamarika fa amin'izao fotoana nolorako ny fampahalalam-baovao izao dia tapaka indray aloha zany ny herinaratra ety amin'ny misy ny MBS. Anizasika ny vaovao ary dia mitombo isatra ny omby maty ny ilay aretina mahazo ny omby avakina karatra ao very fanambola velo araka izany ny tantsa miady irery izy ireo efa miatra amin'ny faritra hafa toy ny itasy sy amory ny mani izay faritra mifanila amin'ny vakina karatra ihany koa ity aretina mamono ny omby ity. Mamy Andrianjavysolo, MBS Antirabe. Ray volana sy tapany aty aorina nisin'ilay aretin'omby vakibo mitarika amin'ny fahafatesany biby fiompony tatsana dia mbola miaigno eny fotsiny tsy misy fandraisana ndraikitra ny fitondram-panjakana raha mizaka ny mafy sobakaka ambodirina mitatendava ny tatsasiny biby fiompony zao no mahazo ny omby tratra n'ilay valana aretina vakibo. Fana teknisianina iray aza hoy ny tatsah dia tsy mba hita mijery azy ireo teny fotony na farafaratsy ny tsidika sy nany mety rohevitra ny amin'izay fitsaboana ireny biby tratra ny valana aretina ireny. Hatramin'izao dia mbola milaza miandro vaksiny sy fanafody mbola afarany avy any an-dafo an'izay valana aretin'omby zay ny fanjakana raha nanambarany gouvernoura amin'ny faritra vakinakaratra rehefa nanontaniana mikasika an'izay ny tenany fa aiza ny teknisianina malagasy nefa ny tatsah sady ringana ny omby anyfananany no sahirana tanteraka satria anaty fotoana tena ilaina ny omby ny fiainana andavanandro ny tatsah amin'izao fotoana ny maitsoatra izao. Teny efa niara mihitsy izany zao ana mihitsy zany ny voa dia reto zany zao no sisa fa naman'le tia maty dia tsisy ampiasana intsony satria lizy tsisy fanafody maty lizy fa dia amin'izao fotsiny atao dia atao dia tsy mety atao ny tsinjona tsy mahafaka azy dia tanymaniana fotsiny zany aloha raha mifahalalako ny tantsaha amin'izao. Misy maty mihitsy zany anay no ny anah ny omby dia le omby zao anatin'ny asany mihitsy aty ambanivohitra dia sahirana ny omby mbola tsy afaka miasa lasa tomina mibiretiny zezika loloavina mahitsy ary makena tsaha fa ny omby tsy afaka miasa mihitsy. Le omby zany tsisy mpijery le aretin'omby nefa ny omby marary ao anatin'ny asany izao manosy evo mitonjesika ao anatin'ny atao anatin'ny maitsoatra. Ohatran'izay izy manambola zany dia mampiasa vétérinaire moa tsy manambola dia fa manao tambavy dia miandry fahasimbaly omby zany rehefa tsitrana le omby. Niakatrafo mihitsy ny tatsahiny ambanivohitra nanaovana fanadiadiana manoloana n'izao fitazana-potsiny ataon'ny fanjakana ny mahazo azy ireo izao ary nylaza izy ireo fa toy ny tsy misy mpitondra ny firenena arikamboto ny vahoaka indrindra ny tantsaha. Fanjakana mbo iangaviana mba hideraka an'le tantsaha fa tena manena izy. Omby anankiroa ny omby tarety anankiroa dia maty ny ray dia tsisy ampiasana intsony. Maka vétérinaire mba hitsaba le omby 200 000 250 000 tsy misy fiovany le satria tsisy fanafody le aretina. Oka mba anatina akaiky an'ireo tantsaha zany aloha raha aminay ambanivohitra dia tena reraka dia reraka io atao amin'ny tsy mba misy fijeren'ny fanjakana aminay ambanivohitra araka izany aretin'ny omby zany
dia tsy vitanay mahitsy le hoe fibaray videna 5,000 alina 2 alina farany anay amin'izany satria araka mahatasahanay dia iny diso anao mba mifampitapita hevitra eo za isy ireo tolotolo eo dia hoe avoreo reto sy reto amin'izany azo avy teny apetraka zany dia mba mila fijerena fitondram-panjakana zay zany amin'ny oretin'omby eo akory ty valanaitina vaovaony aingy avy eo andrano manela trano Tsirabe ray volana lasa zay ty dia misy aretina hafa ihany koa mahazo ny ombony tatsa eto amin'izao fotoana izao dia ny fisininy katsetsitra amin'ny lelan'omby tsy ahafahany reny omby reny mihinan-kanina mihitsy iny fa dia mbola iandrasana vaksiny sy fanafody avy any andafy ihany koa ngamba ity tranga vaovao mahazo ny omby eto vakina kararity ka ny ataontsa no manao izay hitany fa mety analana izay katsetsitra mampijaly ny ombin'izy ireo izay tandindondoza ny valanjavaboary ankarafatsika manoloana ny Doroala efa mananika ny 3 hektara tanoanty ny velaran-tany maito amin'ny ity toerana isan'ny misarika mpizahan-tany ity zara nefa ankehitriny raha misy olona tonga mitsidika izany samy mamonjy MBS mahajanga Orofangidimisanjato ny alera karafantsika dia mahay avokoa raha total dia 470 hektara izany raha tsondrarena kosa dia 470 hektara no mahitaina aloha ary 203 hektara kosa matety aoriny tsy misy ny pompier afana mamono afo fa ny vahoaka ny manodidina no miara-misala amin'ireo tompona andraikitra mamono an'izany afo amin'ny hektarany ary mijoalajoala izany raha ny afaka resantsika dia hoe rehefa nyrehatra ny afo dia namonitsika vo nyrehatra izy dia efa namonitsika zay ny zavatra nataontsika tato raha ny statistika ny fahamaizana tamin'ity afarany teo ty zany dia 925 hektara ny may farany teo amiampany teo aloha dia 3200 hektara dikazay eo amin'ny 2,500 ny velaran-tany valanjavaboary zany mahakasika ny fizahan-tany kosa dia tsy misy mpitsidika fizahan-tany mihitsy nytonga teto amin'ny karafontsika indrindra fa ny mpizahan-tany vahiny tanatin'ny covid sy taorian'ny covid fa ny mpizahan-tany malagasy ny raha Madagasikara kosa nitsidika teto vida zay tsy tao anatin'io covid io zany dia tsy misy mpitsidika mihitsy mpitsidika vahiny teto mitsidika afa-tsy ireo olona moniny eto Madagasikara ihany dia izay zavatra zay dia misy fiatraikany indrindra amin'ny fiarikarenan'ny mponina manodidina izay misitraka ny asa voaforony izany fizahan-tany misokatra izany mana ireto tompona andraikitra ireto no avin'ny fizahan-tany eto Madagasikara indrindra moa fa eto amin'ity parka karafantsika ity satria dia tsy misy mihitsy hatramin'izao ny mba fanampiny na mimpanjakana azy ireo eo amin'ny sitry ny fizahan-tany indrindra tao anatiny izay fioboana ny covid-19 izay etsy-ndano kosa dia anisan'ny velomam-ponina manodidina ny sitry fizahan-tany na vahiny na malagasy tsy misy vola miditra azy ireo ary miandry ny fisokafany manaraka indray amin'ny sitry fizahan-tany eto amin'ity parka ny karafantsika faritra boiny ity Iverneto Antananarivo kosa indraisika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia faritra maro teto andrenivohitra omaly no dibrano tanteraka vokatry ny rotsakorana niteraka takaitra ho any mponina iva nefa izany ho any amin'ny faritra iva ireny amin'izao fotoana izaonanao izay fanadihadiana izay indrindra ary nzavandre maefa sy Mathieu Prince toy izao amin'ny sary izao ny mahazo ireo mponina mipetraka eny amin'ny faritra iva eto andrenivohitra rehefa milatsaka taka ireny ny orana tafiakatra avy dia avy ny rano voara-maninika ny lalakely izay efa mizivezen'ny olona raha neto amin'ny fokontany sy anosy zato atsinanana izao dia efa tafiditra ny atokantrano mihitsy ny rano akoatra ny fanariana fako any anaty tatatra dia anisany antony goavana mahatonga io rano tsy mety mivoaka io ihany koa ny fanotofana tanimbary sy ary ny fototra-avitrasa izay ataon'ireo mpandrara vahiny monina eny amin'ny manodidina le izy mahatonga le rano aloha raha fahitanay azy dia mifanariana fako le olona zany be dia be tsy manary fako ho any amin'ny dabapako fa raha fahitantsika azy zao ohatr'izao zao mifako etỳ an-tanàna dia lasa maloto be zany tsetsina ny dalina dia eto ihany no feno rano zay raha fahitanay azy dia raha mivatra amin'izay tsisa zao fa mandeha tsara io rano fa no nitsetsina letsy amin'ny arabe etsy dia divotra trany anatiny any ny rano zao dia andro fotoana fahavaratra
dia vao inorana iny ara dia efa sosady ny zava-misy ety amin'ny tanànanay ety dia mba entanina zany ny filoham-panjakana mba mba hijery an'ilay izy satria efa akaiky ny fahavaratra dia lasa termeter ilay tatatra dia tondraka ny rano dia lasa mirobo-jany ny olona nefa mbola ho ela ny fahavaratra vao tapitra dia na ny mpianatra ara zany tsy maintsy miroboka raha vao izao ny zava-misy aty ka manentana ny filoham-panjakana mba hijery manodidina ny faritra iva manodidina rehetra dia mba nisokafana ny tatatra izay mitsetsina satria amin'iny kosa dia efa misy gabine misy manao trano tena mijaly be mihitsy amin'ilay ranobe amin'ny ty amin'ny sisony mantea makany aminay aty raha injeo ohatr'izao hoe tsonga mbo fandrinanay dia tena mijaly na ny zanakay raha tsisy tany andehanana mihitsy ny ranobe ankarany ty midoboka makany aminay ny any amin'ny anaria tsy vahin'ny apipaly ary ny anao tokantrano na varinay raha ny fatanay divotry ny rano tsy afaka mamana sakafo marany izay tonga eto aho zao andeha hanipirano antranonay vao avy kely ny olana dia efa tsetsina ny kanal na amin'ilay kanaliny karana mitotsotra dia tena tsisy lalana mihitsy ka nanalana mandeha ary izay dia mijaly fadilanovana mihitsy zavy kelinay zao tsy afaka mivoaka ny trano satria fendrano ao trano fendrano ao tokotany ny tena olana ho irepony ety amin'ny manodidina dia mifangaro avokoa ny rano maloto avoaka ny isa-tokantrano tsy afaka mandeha nefa ny rano noho ny fahatsetsehman'ny tatatra raha antsika malala amin'izao fa miakatra daholo ny rano maloto sy ny rano tatatra rehetrarehetra atao nosy zato za zao fonteny miandro an'ity pop ty dia mifangaro daholo ny rano maloto fa tsy entsina ny tatatra ety aminay ka mangataka n'ireo fitondram-panjakana zay mba hijeranay majinika ety anosy zato atsinanana tsy neto amin'ny fokotany sy anosy zato atsinanana ihany nefa no misedra ity olana hitaza azy eo ihany koa ny tokony anarahanareo fenitra anoizantsika ny vaovao amin'izao alina izao somary vaovao hafa kely aloha satria atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia hoentiko ahafantatra karazana bitro lehibe ianao na ihany koa ny atao hoe bitro géant ny mombamomba azy sy ny fiompiana azy no tanterana atao anatin'ity fanadihadiana ity ary sary ny tahiriny aina rindran'ny sary ny tokotra marla géant de Flandre izay no anaran'ity karazana bitro be ity tsy sakafo aloha ny mampangeza be azy toy izao fa efa karazany mihitsy na rasy avy any Belgique any no fiaviny avy any amina toerana antsoina hoe région de Flandre mahatratratra amin'ny 1.5 kilô ny lanjany ity bitro be ity jereo anie mitovy alava sy lanja amina zaza 2 taona sy tapany izy izay vao 7 volana monja izany hoe mety hahatratratra amin'ny 15 kilô izy ity afaka 3 volana no any mitovy amina sakafona bitro rehetra ihany anefa ny sakafony ny sakafony bitro dia ohatran'ny bitro rehetrarehetra ohatran'ny bitro gasy ny bazany sakafo 80% ny poin'ny bitro zany tokony ho foin bozaka maina na bozaka mando maina moa zany no tena tsara indrindra ho anazy dia ny ankoatr'izay ihany koa mihinana voambon-javatra reny ny biby ohatra hoe voanina katsaka voanina blé voanina avoanina zany nefa facultatif fa tsy dia tena hoe voatery homena an'izany ny bitro dia misy ihany koa ny granulé ny hoe provende ozy izy tsika ny provende koa dia fanampiny facultatif ihany koa ny provende fa afaka omena provende ihany koa ny bitro atao fanampiny sakafony akoatra ny hoe fafinaretana amin'ny fiompiana bitro dia efa azo atao fitadiavam-bola ihany koa izy amin'izao mora azahoana taranaka ihany koa manao tera bitro rehefa tonga 9 volana ny bitro vavy iray dia afaka raha toka 7 taona ny tapavelomany afaka atao an'izay ny bitro ny tombony amin'ny alika izy tsy anaikitra ny faharoa dia ataonao koa izy natao hoe animal d'ornement haingo tanàna mahafinaritra be mihitsy manana tanàna dia misy bitro ao tanàna mahafinaritra be zay dia ny anankitelo zay mety ho vahaolana amin'ny enompo zao efa miakatra ny vidikena miakatra dia bitro atao hena ny vidin'ny henim-bitro henam-bitro amin'izao 25 000 ariary ny kilo dia zao no mampatonga an'izy hoe rentable be ny fiompiana bitro ny bitro anankiray le 7 mois io zao efa lafinay ny varotanay anazy 1 million d'ariary 7 mois velona le vavy be io dia ny zanany anankiray ny fivarotanay anazy entre 120 à 150 000 ariary raha ho andry aja manokana izao efa amanjato ny bitro pindy izay bitro géant avokoa efa fidiram-bola tanteraka ny fiompiany bitro amin'izao misy sokomangina ny tsy mikaretina VIH sida eto Antananarivo
raha araky ny nambarany mpitsabo iray eo anivony BMH isotry. Olona iray indray mantsy no fantatra fa mitondra ity tsimokaretiny ity omaly tranga fanefany tamin'ity volana novambra ity, raha olona 10 no fantatra fa voan'izany ny volana oktobra lasa teo. Taoreny fiboana no nahitana fa miakatra tranty ny tany olona voan'ny VIH sida teto Antananarivo raha ny noamafisiny. Mananika ny 7 hatramin'ny 10 isam-bolana ireo voa, raha toka manodidina ny 5 isam-bolana izany teo aloha. Ireo olona manao fitiliana nefa dia miaina trany. Nisy tany amin'ny 500 izy ireo no nanantona ny ivitoerana manao fitiliana isam-bolana teo aloha, tsy misy afa-tsy 10 anefa izany ankehitriny. Fanatanjahantena dia ny sabotsy 4 Desambra izao no anatanterahina ny fifaninanam-pirenena fiadiana izay ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra. Raha 13 ny isan'ny ekipa nandray anjara tamin'ny tampilalaovana lasa, niakatra ho 40 izany tamin'ny tindray mitoraka ity. Manao ampahefadalana mandroso sy miverina ary hiatrika ny manasa-dalana mandroso sy miverina ihany koa ny ekipa 4 tafavoaka amin'izany, ary ny 17 Desambra kosa no anaovana ny lalao famaranana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nahitana trangana Covid-19 vaovao indray ao Afrika Atsimo ankehitriny. Endriny izay mahery vaika kokoa noho ilay variant teo aloha ka manaitra ny maro efa misy ireo firenena manajanona ny fifandraisana anabakabaka avy amin'ity firenena ity. Ity endriny vaovao izay tsy mbola fantatra mazava ny mombamomba azy. Andomiaratina sy Tokra Marla. Israël et le Royaume-Uni viennent d'interdire les vols en nampiato ny sidina anabakabaka mampitohy ny firenena afrikanina misa enina ny any Israel sy Royaume-Uni mikasika ny fiparitahan'ny coronavirus indray izay tsy mitsamotombo amin'izao fotoana izao fa indrindra ny fahitana endrika coronavirus vaovao ao Afrika Atsimo. Ao anaty fikarohana makasika ity variant vaovao ity ny siantifika ankehitriny izay tsy mbola fantatra ny tena fisehony. Tsy mbola misy ny vaovao tena marina makasika ity variant ity hatreto. B.1 1529 io no anarana afantarana azy izay maneho ny afaingany fiparitahana ny fanazavana ka mampitombo ny fitaintainana amin'ny mety andrianan'ny olona maro anaty fotoana fohy. Ny siantifika ao Afrika Atsimo milaza fa mety tsy andaitra manoloana ity variant ity ny vaksiny izay famparetaka ankehitriny. Ny herinandro izao no antenaina isian'ny valim-pikarohana ataon'ny siantifika izay ahafantarana misimisy kokoa ny mikasika azy ity. Mipetraka hatrany ny tahotra amin'ny hiparitahan'izany anatin'ny fotoana fohy toy ny tamin'ny variant delta, indrindra fa raha tsy matandrina amin'ny fivezivezenan'ny olona. Andrasana araka izany, nisy ny fivondronan'ny ekipa ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana anao fikarohana momba ity variant amin'ny endriny vaovao ity izay manambana ny fahasalaman'izao tontolo izao raha tsy voafehy anaty fotoana fohy. Mbola ao anatin'ny fivoriana ara-potoana izay andiniana mikasika ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ny androm-panjakana roa tonta amin'izao fotoana izao. Izy moa izay nanehoana fanakianana maro sahady amin'izao fotoana izao. Lantsina sy mpantsiana teny amin'ny antenimieram-pirenena nefa izany ka miandry ny fomba fiasa ny antenimieran-doholona ny mpanara-baovao. Antenaina via nefa ny ahita-mpantsiana amin'ity androm-panjakana ity. Mamaly izay fanontaniana izay ary Jarmanomenjanahary sy Andrakoto Malala. Fantanina petraka avy hatrany ho an'ireo mpanara-baovao sy ny voatohitohina manokana mahakasika ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana 2024 izay laniny maro anisa no tsy nasiam-pantsiana teny anivony antenimieram-pirenena ny hoe ijery antsiporiana izany ve ny Sénat sa anaratrendrano be fotsiny toy ny maro anisa teny anivony antenimieram-pirenena. Pesaka mantsy no fandaniam-bola efa tsy mandeha amin'izay tokony izy eto amin'ny firenena ka tokony hojerena akaiky ny fandaniana io teti-bola io mba ho tombotsoa ny vahoaka malagasy tsy mandady arona hoy navy eo anivony firaisamonim-pirenena. Raha hoe fototra moa zany resahana takafony zahay hoe aleo mba mipetraka le plateforme de concertation mba ahafatsika olo-pirenena koa miteny hoe zao no heverinay efa lara-pameana ary indrindra moa raha irosa amin'ilay hoe findramam-bola mba zay koa satria tsika no izaka an'izay mba tokony misy fanapa-kevitra avy aty amintsika araka ny lazainao zao ohatra hoe le téléphérique tena hoe maleo sara ny ny vidina raha hoe nandroso tamin'izay hoe findramam-bola zay ny fanjakana marina fa mbola mikasa koa zany zao ny fanjakana anangana stade eo moa zany ny kianjany barea na maolana ny olona ve zany hoe fitsangana ny kianja barea zay
arablanao académie de sport zao ohatra ny fanjakana zay moa zany anatin'ny hoe vinavinany apetrana amany olona atsika hoe zay hoe académie zay mbola manontany zay hoe aleo mipetraka zay plateforme de concertation zay fa sao dia hoe lasa mitsisy antony le volantsika vola bahoaka kanefa betsaka le filana any fotony hoanana avy hatrandry ny lalàna mametraka ny teti-bola tsy voafaritra na ny budget sans destination précise ao amin'ny teti-bolam-panjakana io ho hatrany ny CCOC ankoatr'izay dia tokony isy ny mangarahara amin'ny fomba fandanina ny volam-panjakana io satria volam-bahoaka izany fa tsy volany mpitondra irery akory fa mbola mipetraka moa le resaka hoe budget sans destination précise mbola mitedy 585 milliards d'ariary ohatra le resaka hoe nouveau projet d'émergence izay moa zany dia mampirisika ny sénateur moa zany zao sy ny député raha sendraka miverinana le vola voan-dalàna hoe tokony fanana io nouveau projet d'émergence io satria tsy afaka andapiasa tokony misy zay vola zay a ministère zay koa moa zany a dia nangataka hoe mba tokony mipetraka mazava otrina ny vola tokana dans le ady amin'ny covid-19 otrina ny vola tokana ho an'ny any atsimo ary mba faritana mazava hoe inona zavatra afaka andrasantsika amin'ireo vola zay ho ampiasaina amin'ireo toerana ireo nangataka moa zany hoe ampiakarina ny vola tokana ho an'ny commune ary tokony misy zany a tokony misy fanovana hoe siady mba tokony commune no mampiasa an'izay vola zay a fa tsy hoe misy comité manokana mikarakara an'izay hoe manapa-kevitra zay hoe programme d'emploi hoe inona no ampiasana an'izay vola zay mikasika ny orinasa afakaba manokana dia nomariny ireo mpandraharaha fa lalàna iteraka fahasahiranana hafa ny fepetra izay napetraka toy ny abatseranana amin'ny entana ondrana sy momba ny fepitoana analefahana ny fandaovana hetra iaraha mahita hoy ry zareo fa vao manomboka miarondony toekarena mety ho krizy hafa indray no ateraka ny fandaniana io volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana io misy 590 ny orinasa afakaba eto Madagasikara raha ny fikarohana izay natao izy rehetra ireo dia fantatra fa miantoka ny 300 ny PIB ary ny 400 ny fandrotsahana latsakemboka ao amin'ny CNAPS tokony ho tombontsom-bahoaka no jerena hoy ny CCOC amin'ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana io ka mba isy ny tamberinandraikitra any amin'ny vahoaka nanamafy ny teo anivon'ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany fa tsy miova ny daty sy ny toerana anatanterahina ilay tolo-tanana ho an'ny mponina Tsabony ao farafangana fa ny fahefatra ny volana Desambra izao ihany. Nisy moa ny antso manokana nataon'izy ireo ho an'ny mpilaravinahitra eto Antananarivo sy ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka mba hifanohana amin'ny fanatanterahina izany. Raha manomenjanahary sy Andra Kotomalala. Mazava ny baiki-pitolomana avy amin'ny filomarikaravalomana ho an'ny RMDM fanavotana ny vahoaka malagasy, fanajana ny sotoavina mamalagasy ary ny fanavotana ny firenena izay latsaka anatin'ny aizy ny fahantrana amin'izao fotoana io. Tafiditra ao anatin'izany ny fampitsinjova ny samy malagasy ka mahatonga ny RMDM anao hetsika lehibe ho fanampina ny malagasy piray tanindrazana izay niara-pahavoazana vokatra ny aintrano mahatsiravana tany farafangana volana vitsilasa izay. Manao antsoavo miantso ny vahoaka malagasy rehetra indrindra fa tsika avy amin'ny faritra Toliara izay mipetraka eto Antananarivo ho avy mavesatra amin'ny 4 Desambra amin'ny sabotsy izao ao Behoririka Magro ny toerana naovana ny hetsika. Manentana hoy aho faritra iabiaby izay mipetraka Antananarivo eto tsy Toliara avao hanatrika amin'ny 4 Desambra zao asabotsy ho avy maro tsika a Behoririka Magro. Tanindrazana iombona ny Madagasikara hoy izy ireo ka tsy tokony anisy olana amin'izao hetsika goavana tolo-tanan'izao ny mpievitra fa tsy tokony anao izany ny RMDM. Firenena iaraha-manana Madagasikara na mpitondra fanjakana na mpanohitra manana didy amin'ny vahoaka ao anatin'ny firenena misy aminy ka tsy hitako ny sakana handraisan'ny RMDM anjara amin'ny fanomezany tanana hanao tolo-tanana ho an'ny vahoaka ny farafangana na olona tsirairay dia afaka manatanteraka an'izany tolo-tanana zany raha mbola hoe vahoaka malagasy satria ao le sotoavina antsika amin'le fankatiavana sy firaisan-kina ka amiko zany tsy dia hitako ny sakana ary ianareo milaza hoe atao fitadiavam-bola raha mitady vola izahay hangarahara zany araka ny voalazany namana teo nazava angambany taminareo mpanao gazety ny fanatanterahana ny fanampiana tany amin'ny keretany atsimo ka izay ny antony mahatonga hoe firenena iaraha-manana ty ary tsy misy mahasakana na iza na olona tsirairay na ianao zao hanatitra vary ny taonina ny farafangana tsy isy olona hiteny anao satria fitiavanao ny vahoaka ny farafangana zay ka amiko tsy dia izay loatra zany ny fipetrany
manao ny fanjakana, manao ny mpanohitra, manao ny tsirairay, inona moa ny maratsy an'izany? Avitra ny vahoaka ny farafangana satria tena rava tanteraka ny akoditra sisany misy isaorana ho any efa navita ary mbola isaorana koa izay mbola hanao fa ny vondrony RMDM dia hanatanteraka an'izany amin'ny fahefatra ny volana desambra ho avy izao. Raha tsy ahivina tokoa dia efa nisy ny hetsika goavana izay natao ny filohan'ny RMDM Andriamatoa Marc Ravalomanana ny fa 5 ny volana desambra 2024 iny tany Toliary dia ny fanoloran'ny manontolo ny fanomezana azony tamin'ny fanamariana ny tsingeritaona naterahany ny fa 12 ny volana desambra 2024 iny. Tsy vao izao arak'izany no nanao hetsika fanampina amin'ny mpiray-tanindrazana amin'ny filoha Marc Ravalomanana ary izao toy izany RMDM ny fa 4 ny volana desambra izao io. Tanjony dia ny malagasy mifanampy ao anatin'ny fihavanana sy fifampitsinjovana tanteraka. Tolasa ankilabon tanora malagasy ankehitriny misedra olana ny ankamarony indrindra mahakasika ny tsifisiny asa. Nisy ny fionana ny arahany tanora tompon'andraikitra samy hafa tao Mahajanga nanazavany mikasika izany. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Mandalo fotoan-tsarotra ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao misedra ny tsifisinana asa indrindra fa ireo manam-pahaizana. Tafiditra ao anatin'izany ny mpianatra avy any faritsy Sofia izay maro izy ireo no tafavoaka misedra fampianarana ambony itanivon'ny universitény Mahajanga nefa dia tsy mety asa hatramin'izao. Mana ny hoavin'izany araka izany ireo mpianatra taty aoriny sao dia tratra tahaka ny reto zokiny irito. Ninona tonga izay nangataka ny fampianarana dia maro ny mpianatra avy amin'ny faritsy Sofia tonga eto Mahajanga mianatra tsy mahita asa zay mifandraiky amin'ny diplôme azo. Eto moa zahay afapo tanteraka satria mba nahafantatra bebe kokoa ny tantara mahakasika izany Madagasikara surtout décentralisation zany. Misy araka izany fionana tamin'ny filohan'ny PSD Ramatoa Elena Bezaza nanjavan'izy ireo ny makasika an'izany aiai izany. Namampy moa ity farany fa ny fampiarana ny atao hoe décentralisation effective ihany no hitan'ny fahafahaolana ho an'ireo mpianatra. Misy ny fanantonan'ireo mpianatra ireo anay mizara ny hetahentany zany sy ny aiahiny mikasika ny hoavy satria zareo moa mpianatra universitaire dia miala avy ao hita le zokiny zay efa tafita amin'ny diplôma betsaka no au chômage satria le système zay misy eto Madagasikara mihitsy no manome vahana ny fahantrana sy ny chômage ka noho izany dia hitanay amin'ny mpanao politika anay adidinay zany manabe sy manazava n'ireo tanora ireo fa ny mahatonga andry zareo misy chômage lava io ane dia le rafitra misy eto Madagasikara izay fitiavantena ny olombitsy eo amin'ny fitondrana manao ampimamba ny zavatra rehetra ananan'ny Madagasikara ary tsy manome vahana mihitsy ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny amin'ny fampandrosoana. Ny décentralisation efa ny appliquena tamin'ny andron'ny président Tsirandana efa tsy possible intsony noho le système efa biaisé. Tsy misy lamina mihitsy araka izany mba ho afantanora malagasy ho an'ny fanjakana ankehitriny fa ny fodi-drafitrasa etsero no mamaky azy fa tsy mijery kosa ahoana marina no hoavin'ny retanora malagasy izay atrasa manila ny mponina eto Madagasikara. Taky ny mahazatra ny makasika ny raharaham-pirenena ny makasika ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny andavanandro no mibana ao anatin'ny fandaharana amin'ny ara-manonjy ho any androany ary dia ionja lalaina ranaivo manana sy tokatra maro lahy indray no mitatitra amintsika ny andindiny izay. Tsy mitsamy emitratrany ny laharan'i Madagasikara tao anatin'ny 3 taona ny itondrany filoham-pirenena Andry Rajoelina. Laharana fa 720 amin'ny zato amin'ny firenena 720 amin'ny zato no misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Raha toka laharana fa 13 amin'ny zato amin'ny firenena 720 amin'ny zato no nisantsika tamin'ny fotoana ny itondrany filoha Marc Ravalomanana. Mihiba 7.4 isanjato ihany koa ny arkarena Vaovao eto amintsika raha toka natratra 4.7 isanjato zany tamin'ny taona 2024. Mijaly ny vahoaka ary efa tena tafalatsaka ao anaty fahantrana lalina. 3 taona dia mandinika ny vahoaka taovao maika mahatra ao anatin'izy. Ny vidim-piainana jerenge jereo ny vidim-piainana hatramin'ny tantanan'ny président Ravalomanana nomboka tamin'ny 2002 dia hatramin'ny 2009 dia nomboka 2009 nay hatramin'ny 2014 dia 2014 hatramin'ny 2018 faty 2019 ka hatramin'izao 2021 zao efaniry dia jerevo ny taux d'inflation fitanga amin'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao jerevo ny taux de
croissance ao anatin'le izy fa mipa ngitsika zao mipa taizany izany hoe moins 7,1% itsika zao ny filarana aloha amin'ny farany tsy manara-dalàna amin'ny fanaterina ilay volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana taona 2024 hoy ity solombavam-bahoaka ity tsy ampy ihany koa ny fotoana nandiniandreo solombavam-bahoaka izany ny fanaterana azy faniry tsy nanaraka ny lalàna tokony farafatarany 30 oktobra ny farafatarany ny dépôt na anaterana azy nefa ny fantatra rehefa niterana zany toromina ny société civile ary hoe tamin'ny 17 novambra to izy fanafienina zay vao voatatra zany le izy de mazava tsara anatina lalàna misy faniry hoe aorinany dépôt fanaterana ny loi des finances de tokony manana 30 andro andiniana an'iny sy edina hevitra amin'iny ny solombavam-bahoaka ty nefa atelona telo andro ihany kely dina hevitra amin'izy tao anatina commission ankoatr'izay naneho ny heviny mahakasika ny tsy fisian'ny asany Tomasina ny mpanao politika avy any an-toerana maro loatra ny tanora tsy hanasa ao Tomasina ary misy amin'izy ireo no manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana ny oratoviny sy ny mari-pahaizana ananany zavatra voalohany tsy ahitana an'ilay sakafo isan'andro dia tsy misy ny asa o Tomasina nefa raha mafantatra tsika misy orinasa vaventy PDP nefa dia io moa zany misy fetrany ihany ny olona azo raisina miasa dia tsy afa manoatra zany le mpianatra mavita fianarana tsy misy asa lasa mitondra tukutuky mitondra posiposy de rehefa tsy mahita an'izay dia ndrehetra koa moa zany mety misy olona mieritreritra hoe te hanjara ozinay agny te anakarena androany dia tous les moyens sont bons anisan'ny noresana nandritry ny fandarana androany ihany koa ny faratsy ny lalam-pirenena faharoa mampitohy Antananarivo sy Tomasina izay tena dia izay ary no mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao izao alina izao ary anao rehefa avy eo ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitohy Vampire Diaries ary ny horonan-tsary io arahantsika amin'ny androany dia mitondra ny lohateny hoe The Man Who Killed Hitler and the Bigfoot ny tena kosa ary mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitsindray tompoko